Ny anjera ny 3 jolay 1970 tao Kazimieriotra ny helikoptera nitondra ny lehibe ny état-major général ny tafika sy ireo mpiara-dia taminy. Maty ny colonel Alphonse Rakotonirainy. Nisaona ny firenena. Ny valomainty ny lanitry ny firenena malagasy. Tamin'izay fotoana izay, ireo ankizy mbola bata, ny maso noho ny fanontany, fa nakaiza hoe dada, fa nahoana ary inona, toa tsy fantatra ny dikany. Vetivety teo dia noravany izay mba vitany. Isaka ny 3 jolay, na ny fianakaviana, na ny firenena, dia samy mahatsiaro ambavaka reto mahery fony. Ary 2 taona taty aoriana, homariky ny fanomezam-boninahitra azy ireo, nafindra tao amin'ny fasan'ny mahery fo, avaratra ambotsaina ny tolam-balony reto olomanga-pirenena. Fomba ve ny mahatsiaro sady raisinao adidy, ny amongarana ny lasa feno mamy sy mangidy. Fa nisy mantsy hafaliana, izay nivadika ho fisaonana, nisy tsikiny ireo molotra nanjary faharesen'ny taolana. Nisy masoandro be, tsy nonio no semban-drahona, nosolony aizipito izay nafaitra no ny vahona. Nisy retsi-pitiavana, na tenaina ho fanotra, mba nanganana no avy tamin'ny fomba tena tsotra. Nisy ezaka natomboka tamin'ny finoana feno, izay niova ho akoviana, fa nonrarana tsy hoeno. Ary renirehetra reny no ametraha-pahatsiarovana ho an'ilay malalanay, tsy avelanay ho resy-pahalovana. Nisy hafaliana mantsy, natao ho mafy sy haharitra, nosparany io rasa ka nokapainy tamin'ny kery. Nisy zaza vao mibada, tsy mba afaka nandahatra, noratraina vao mitsimoka, mitondra ratra fenivery. Kora niondrika ny loho ka nanaiky ny oginy, raha nalevina ny maty tao pasana manginy. Nisy ireo orokorony, izay tiaviny am-panahy, no manohy ny digetrany ka ampiteny rangola. Fa iza moa Alphonse Rakotonirainy, zanak'Andriamatoa Alphonse, écrivain tao amin'ny service de santé, sy Rafaratsala Merline. Nilofo tao amin'ny lycée Galiny ny tovolahy. Mbola eritreriny izy dia namono ny rainy. Na dia teo aza ny vesatry ny alahelo tamin'ny fahalasan'ny rainy, dia tsy maintsy nandao ny fianakaviany Alphonse Rakotonirainy anoho ny fianarana any Epita tao amin'ny sekoly miaramila Strasbourg. Nandritry ny fianarana io dia tsy tapaka ny fanerasera tamin'ireo malagasy praira izy. Na taiza dita soritra ny fitiavany mozika. Avec la certitude que vous ne trahirez pas, et non sans émotion, que vos anciens vous transmettent le flambeau de l'idéal saint-cyrien. Saint-Cyr Coëtkidan, sekoly ambony manomana manamboninahitra amin'ny tafika ity sekoly ity. Maro ireo manamboninahitra frantsay malaza ny voaka tao. Maro ihany koa anefa ireo malagasy nandrato fianarana tao. Anisan'izany Alphonse Rakotonirainy, izay tao amin'ny promotion maréchal Jojo, taona 1970.
nanao fiofanana tao amin'ny centre de perfectionnement des cadres de l'infanterie numéro 5 de Philippeville i Alphonse Rakotonirainy. Avy eo dia nalefa tany Algérie nitarika ny 12e bataillon des chasseurs alpins. Manambady Andramatora izay ary tsara nirina lalao ary niteraka telo menada i Alphonse Rakotonirainy. Manahirakirana ihany amiko ny milaza ny toetra ny sakaiza satria rehefa sakaiza izy dia verina ohatry ny tena mihitsy ka ohatra ny milaza tena kanefa na izany azy everiko fa didy lehibe ohatra ny mametraka teny ho vavolombelona amin'ny fahalalana ny Alphonse Rakotonirainy. Izy dia araka ny fahalalako azy dia tovolahy mazava endrika ary zay fahazavany endriny zay dia mitory amiko fahazavana hatrany anatiny ary dia fantatro mihitsy fa tovolahy tamin'ny ahafantarako azy tovolahy tsara fanahy mazava toetra ary ambonin'izany na eo aza ny toerana zay nisy azy teo amin'ny manamboninahitra izay nisy azy dia tovolahy tsotra izy ary afaka miresaka amin'ny olona rehetra n'iza n'iza ary zay everiko fa toetra zay evahany mihitsy tsy manavateny izy na mihevitra ny tenany ho fa n'iza n'iza manatona azy indrindra mofa ny sakaizany dia mivelatra ny fony ary zay everiko fa toetra mampiavaka azy sady toetra tena mamalagasy. Raha nasondrotra voninahitra izy teo amin'ny tafika dia niaraha-bazy aho ary rehefa niaraha-bazy aho dia tsikitsiky fotsiny nataony tsy misy tena lava ary fantatro fa tsy fiebebona na fizahozahoana fa tena fanetretena mihitsy no nandraisan'ny araha-bazy sakaiza ary izay fanetretenan'izay na toerana misy azy zay no everiko fa zavatra tena lehibe mihitsy zay nampiavaka azy ary mbola tadidiko hatramin'izao ny tsikitsiky sy fifandraisan-tanana fanaovana amin'ny rahalahy tamin'izany fotoana zany ary anankiray koa mampiavaka azy ny fiverako azy dia zao ny fitiava-tanindrazana tao anatiny fa tena tia tanindrazana mihitsy izy na tsy nisehoseho na voalazany tamin'ny fehizanteny azy zay zavatra zay ao am-pony eo dia mametsovetso hatrany ny fitiava-tanindrazana. Maro ireo karazan'olona nifanerasera tamin'ny tompokilafo nisy mpianatra teo amin'ny fiainana mahamiaramila ary teo amin'ny maha-olotsotra azy fa anisan'ny nampisongadina azy dia ny fifaliana sy ny tsiky zarainy ho an'ny rehetra. Hoy ireto olona nifandray taminy. Fotoana foy ihany no tena hoe nifanaresarako zany tamin'ny colonel Rakotonirainy. Zay tamin'izany mpakasary sady mpanao gazety tao amin'ny télévision malagasy ary asa fitantarana ny manœuvre na ny sarinady tamin'izany fotoana zany no neonanay. Toetra telo angamba no azoko lazainy hoe avoitra nanaitra ato eo aminy ary tsaroko hatramin'izao. Ny voalohany dia ny fatsorany. Tsotra izy ary dia teo amin'izay fatsorana izay nanamora mihitsy ny fampikasokasohanay mpanao gazety taminy teo amin'izay zavatra rehetra nilainay anatotosana ny asanay. Ny faharoa koa etsy an-daniny ary atao hoe mifameno amin'izay ihany dia ny fitiavany ny asany na ny antsoina hoe professionnalisme. Zay professionnalisme zay teo aminy dia nahatonga anay mpanao gazety anome asina manokana mihitsy ny asa miaramila fa indrindrindrindra ny asany manamboninahitra zany tamin'izany fotoana izany. Ary ny toetra fahatelo zay tsaroko indrindra dia izy liana tia halala zavatra hafa foana ka nandritran'izany fotoana niarahana tamin'izany dia matetika izy no nanontany anay ny fandehan'ny asanay na ny fitaovana ampiasainay. Reo ny toetra anankitelo lehibe tsaroko ary angamba ny fahatsiarovana anankiray hafa kely fotsiny dia ny hoe isaky ny maraina alohan'ny andehanana manao ny antsony miaramila hoe mikrapahita dia ny famomezana courage anga zany fanaony taminay mpanao gazety tamin'izany fotoana zany dia ny mizara bombao hafa kely izy olombelona feno ary zay maha olombelona feno azy zay
na banga lehibe ny fahalasanany. Efa voasoritra fa ho anisan'ireo hitana andraikitra ambony eo amin'ny tafibahoaka Alphonse Rakotony Rainy ka nalefa tany amin'ny école supérieure de guerre tany Frantsisy. Manampahaizana manokana ara-tafika expert militaire tao amin'ny firaisana afrikanina sy malagasy koa izy. Manamboninaitra ambony tonga lafatra niavaka indrindra tamin'ny toe-tsaina ambony nanana ny fanandratana aviavo mihasiny zany hoe manana andraikitra eo amin'ny fanompoana ny tanindrazana. Nataony lohalaharana teo amin'ny lalan'ny mpiainany ny fahatahorana an'Andriamanitra tsy ho mpiaina vonina lalandava anampiny namana amin'ny fofatsy sy feno fitiavana mazava saina mahay mandresy lahatra raha miady hevitra nohony ny fahaizana sy ny fahalalany midadasika. Azony lehibe nanankinana andraikitra tanteraka na dia izay saripady sy manahirana indrindra azy. Mpanolo-tsaina matoky, hendry, maly, fakatahaka ho an'ny namany eo amin'ny fanoavana sy ny fanarahan-dalàna ary ny fanompoana ny asa. Mitiavan'ny olo-behezany sy noajainy noho ny fitiavany sy ny fitokiny azy fa tsy noho ny tahotra na ny henatra. Ny ainany lehibe ny tanteraka tsy mba niandry baiko fa tonga dia manao izay tokony hatao raha tsy eo ny lehibe teraka ho chef. Ny andrandra ary nana tena fatra fa any orinany colonel Alphonse Rakotony Rainy dia hanakinany malagasy andraikitra lehibe eo amin'ny fitantanana sy fampivoarana ny firenena. Ny 13 septambra 1977 no nihona tamin'ny filoham-pirenena ary nilaza taminy aho fa ny 20 septambra 1977 no handeha isotoronono ka hantany azy izay isolo ahy ka metrahako ny raharaha. Nanaitra azy ny teniko tampoko amiko izao iza no asolo anao amin'izao fotoan-tsaroko izao tsy azo hemotra ve? Tsy azo hemotra ho iaho fa efa mihoatra roa taona izao. Iza ary no heverinao asolo anao? Tsy misy afa-tsy ny colonel Alphonse Rakotony Rainy izay efa lefitra raha teo. Aura-t-il le poids ho izy amin'izao fotoan-tsarotra tiavan'ny firenena izao dia izy irery no manana ny fahendrena sy ny toe-panahy ny fahamendrena ary azo anakinana io andraikitra lehibe io. Raha manana ahy ianao dia tsapao ny hevitry ny manamboninahitra amin'ny toby rehetra manerana ny nosy inokotsy amin'ny salasalana fa hankasitraka ny Alphonse ho chef d'état-major général ny tafika ny 700 ary dia nekeny zany tsy mbola hitako izay olona tezitra tamin'ny Alphonse na tezitra azy tsy hitako na miery izy miafinanga fa tsy fantako fa tsy mbola hitako izy tezitra taman'olona na olona tezitra azy na ambasahany fosafosa azy tsy misy fa rehefa mandalo dia olo manakaja olo mendrika fakata izay fotsiny tsy na maromaro zay ireo miarana zokony ny sasany miaraka tsy mba nisy zavatra hoe ny famalina tamin'ireny na ny fanderana na ninona fa voalaminy dolodolodolo ary afeniny azy andraindray ny fomba entiny andaminany an'irendretrarehetra afeniny azy dia lazany fotsiny renao hoe nisy an'izao fa efa omboatra dia samy vita. Very
olona ny firenentsika tamin'iny. Vanim-potoana iray tamin'ny tantaran'ny firenena malagasy ny fanavoazana ny fifanarahana frantsay sy malagasy tamin'ny taona 3 accord de coopération. Anisan'ireo malagasy notsongony nanatanteraka sy nahalavorary izany ny kolonel Rakotoniray. Olona mazava fo ny colonel Alphonse Rakotoniray. Olona mahabe fanantenana raha voantonina satria olona tia miaino na mahay miaino ary olona vonina anala olana amin'ny zavatra zay entiny eo aminy. Ny fahitanan'izany dia avy hatrany tonga ao an-tsaina dia hoe olona vonina ny anampy ny hafa ny colonel Alphonse Rakotoniray. Eo amin'izay lafin'izay ngamba everiko fa tsy za rery no afaka anamarina an'izay amin'ireo zay miara-miasa taminy. Ny zavatra tsapa ihany koa dia olona tia miasana izy. Tia miasana izy ary tena manaja ny asany. Noraisiny ho zavatra ambony dia ambony ny fanatanterahana ny didy izay nomena iantsoroany ary ny mpiara-miasa aminy dia afaka miteny hoe ohatran'ny tereny anana an'izay toetsaina hoe tia miasa sy tia mandray andraikitr'iray. Zavatra azo tsahivina ihany koa raha mikasika ny colonel Rakotoniray dia olona manetry teny izy. Olona manetry teny izy ary tena manaja ny maha olombelona. Olona mahay mifandray amin'ny sokajin'olona maro izy, hainy tsara ny miaradia amin'ny olona manam-boninahitra sy ambony toerana ary tsy manavy azy velively miaraka amin'ny olon-tsotra sy ny mavomavo. Ny zavatra mba anisan'ny tena nisarika ny saiko raha tonga reny hoe tongotaona na saramanitra reny tao amin'ny état-major général dia izy no miara aba n'ireny mpiasa madinika ireny tratran'izany saramanitra zany ary manome fanomezana azy. Na tamin'izy mbola mpianatra tany Frantsa na tamin'ireo fitsidiana tany amin'ny firenena hafa na teto an-toerana dia nolalainy tokoa nyzany fihavanana izany. Olony fitiavany colonel Rakotoniray ka namela fahatsiarovana tsy nety voakosoka tamin'ireo namany na sivily zany na miaramila fa indrindra moa ireo malagasy iray raha aminy. Tsy ampy anefa izany rehetra izany raha tsy ambara etona ny maha-mpanakanto miafina ny tompokilahy. Ireto sary hosodoko taratry ny maha olona feno sy tanteraka azy dia manambara ny fisian'ny kanto ao anatin'ny fanahy miaramila. Hoy Rato. Zay izay fahatsiarovako any Alphonse Rakotoniray sakaizako. Ray Alphonse Rakotoniray ka nahalalako ny zavatra ty ivelan'ny taniny izay milalainy dia ireo zavakanto izay mba mifity manko voamariko sady tsaroko fa nisingadina tena niavaka tiany manao sary hosodoko sy ny miaino an'ireo hiram-bava dia hita sy tsapa amin'izany no fony fa na miaramila mahery sisa lafa endreny miasy tsarony hoe hery dia tsy mahazo ny fanahy. Anankiray amin'ireo olomanga na mirapiratra vita amin'ny tany sy ny firenena Rakotoniray Alphonse izay anton'izao tahiry-pahatsiarovana izao. Raha ny tenako manokana dia nanana izay fotoana nahalalana azy raha mbola samy mpianatra tany Strasbourg teo amin'izay niara-andalana nikaroana izay fomba hoentina manatanteraka ny fianarana nefa koa ny eritreretana izay fijoroana hoavolombelona eo anoloany ny fitiava-tanindrazana sy ny aditsy ny andraikitra rehetra mety ho miandry eo amin'ny fanotonan'ny firenena. Efa hatramin'izany no nahatsapana fa olona
tia fandeferana ary tia fihavanana raha kotony ray ny Alphonse. Tsy dia te izaho na dia tao aza izay fa mirapiratany teo amin'ny faritra ianarany. Tsy te ilaza tena koa na dia ao aza izay ko nahafahany na natanteraka ny filazalazana ny momba ny tena sy ny fianarana. Ary taoriana rehefa niverina soaman-tsafa tia tanindrazana dia mbola nisy hany ny nahazoana ny fandray. Mpitandrina ao Ambotantely ny tena ary rakotondray ny Alphonse dia isan'izay aty fiangonana ao amin'io fiangonana Ambotantely io. Tsy dia misy manamboninahitra firy loatra manao akanjo manamboninahitra ny ambona tao amin'ny fiangonana Ambotantely io tamin'izao andro ny fahaleovan-tena sy ny zavatra samihafa izay nitranga teo amin'ny tantaran'ny firenena. Fa izy dia nanao ny fanamiany mandrakariva, nanome voninahitra ny fanamiana izany, nanome voninahitra ny andraikitra nateraka izany koa, nanao izay asa rehetra notakiany izany fanamiana izany taminy, ary tao rahateo ny fahaizany sy ny fahalalany izay norantoviny nanampy azy teo amin'ny fandavariny ny asany. Tao no nanaovana mariazy, tao izany no tokofan'ny fifaliana ny amin'izay lahatra natolotr'Andriamanitra, ary tao koa no nahitany izay fahasambaram-panahy mety hoitany teo amin'izany fiarahana tamin'Andriamanitra izany. Olona izay tsy mba be teny rakoton'ray ny Alphonse, mandefidefitra eo amin'ny fijerena azy, nefa raha miteny dia zava-dalina, misy dikany, misy ventiny, misy heviny, izany no zavatra izay nambarany. Ny fanaitren-tenany sy ny fandavan-tenany no avaraina ho nampisondrotra azy be dia be teo hanimbon'ny fiarahamonina. Tao rahateo ny fahaizana ny asa, tao rahateo ny fanandavarina ny andraikitra tamin'ny pahamarina raha ho fintinina amin'ny teny tsotra ny holazaina ny momba azy, dia angamba azo ilazana azy no hoe olona tsotra sady marina rakoton'ray ny Alphonse. Tsy tamin'ny fianakaviana na tamin'ny firenena malagasy fotsiny no nahatsapana ny fahabangana, fa ireo namany vahiny koa natsapy izany. Ka na dia tsy eo tsony azy izy dia tsy nanapaka ny fihavanana tamin'ireto fianakaviana kangasisana namborana izy ireo. Fa nisy lofo nisy dimbiny mitondra avo ny anarany, vonina hamely maso amin'ny fitomaran-tarany, ka narava azy zany nofony ka mitolany efa tapaka nitahiry nitadidy tsy anjerana hosolafaka. Ka ny tafiotra tsy nitsahatra, ny hery koa narantiranty, na tsy mpiteny an-dalambe ny fananany milay maty, ny kambotsy tsy mbotrano ka navoaka teny velany, ny seto ny anaran-drany sy izay sisa mbana velany. Fa misy hery tsy etoaina mamerimberina ny ankony, mivoaka avy eo ampasanao ka mampita koa ny ankony, dia antsoantso mampatsiahy ny finoana mezinezina, tsy maty momboka tsy akory na lavo aza ny andramezina. Koa ny aliko ny lasa izay nitanisa fahalovana, tsy andisoka ny maso na mafa fahatserovana, fa ireo rafitry ny ela sy ny taona ny fanesy no anononana ny antsa, ilay maty no mpandresy. Tsy voakosika ny vonitafika ny anaran'ilay ray mpiay amin'ny batemy ny andin'ny fahavalo avy eo amin'ny akademia miaramila n'Antsirabe sy ny andin'ny fahatelo ambin'ny folo mitondra ny anarany. Miaramila hatramin'ny voalohany, miaramila hatramin'ny farany, izay no nisongadiny sy nahasongadiny kolonel Alphonse Rakotonirainy teo amin'ny fiainany manontolo. Tsy voakosika ao anatin'ny tantaran'ny tafika malagasy ny anarany. Mampibaribary fa ny fitaizana miaramila dia isan'ny mampivoitra, tsy fitiavana tanindrazana fotsiny, fa mampivelatra ny lafiny maha olombelona, entitra kanefa feno fanajana, miavaka kanefa feno fitiavana, sahisahy kanefa feno fahendrena. Endrika miaramila nampiavaka ny tafika malagasy i kolonel Alphonse Rakotonirainy.